Mbola tononona amintsika fiangonana riavana ny famindrampo sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'i Jesosy Kristy ilay fiandohana sy fiafarana. Ho an'izay efa teo ny 1 Janoary lasa teo dia manatitra ny fiarabana sy ny fiararintsoa no ny taona vaovao 2022 ho antsika izay vao tonga eto amin'ity tranon'Andriamanitra ity ho amin'ny fiaraha-mivavaka dia manonona ny fiarabana sy ny firarintsoa ho antsika rehetra mba ho taona hiavaozana amin'ny fahalorantena, hiainana amin'ny fahamasinana, hitomboana amin'ny fanompoana ny tompo sy ny fanaisana andraikitra eny amin'ny fiarahamonina araka an'Andriamanitra ny ity taona 2022 ity. Izay novakiana teo voalahatra tao amin'ny perikopa dia ny bokin'ny Deutéronomie toko 10:12 hatramin'ny 7:20 no iarahantsika. Ny tompony amalin'ny vavaka efa nataony ny mpiara-miasa ny amin'izao afatr'Andriamanitra izao ka hiasa amin'ny alalan'ny fanahy masina ampianatra antsika. Deutéronomie toko 10:12 hatramin'ny 7:20. Bokin'ny Deutéronomie izay tonononako hoe famerenan-teny dia fampatsiahivana ny antony nahatongavan'ny lalàna sy ny lalana ananana izany didy na lalàna na fitsipika na teny folo izany teo amin'ny fiangonan'Israely, eny amin'ny fiangonana mandraka ankehitriny. Fa ao bokin'ny Deutéronomie koa no ampatsiahivina indray amin'ny alalan'ny tenin'i Mosesy ny tantara namonjen'Andriamanitra ny fiangonana, indrindra izay nanomboka tao amin'ny fanafahana avy any Egipta namakivaky ny tany efitra, ary eto amin'izao fotoana anonana izao soratra masina manoloana antsika izao dia madiva hiditra ny tany Kanana ny zanak'Israely. Famerenan-teny ao amin'ny Deutéronomie toko 1:1 hatramin'ny 7 indrindra no ilazana izany fotopototry ny boky Deutéronomie izany. Ampatsiahivina ny tantara ny vatofisaka misy ny teny folo, ampatsiahivina ny tantara mpamonjena. Fa manoloana antsika eto tsy ny tantara ny didy folo fotsiny no ampatsiahivina indray na ny tantara mpamonjena, fa ampahafantarina eto indray iza moa Andriamanitra, manahoana ny momba azy, inona ny nataony ary inona no andrasany amin'ny fiangonana. Lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra, izany no lohahevitry ny perikopa volana Janoary izay ifanentanantsika FJKM. Amin'izao perikopa manoloana antsika izao riavana dia roa no famantarana ny fahalebiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra. Roa no azona milaza ny fahalebiazan'ny voninahitr'Andriamanitra. Ao ny 4:40 sy ny 5:10, ary eo ny 7:70 sy ny 9:20. Eo amin'ny 4:40 sy 5:10 raha vakiana dia toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Indro an Jehovah Andriamanitra ao ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany mba amin'izay rehetra eo aminy. Kanefa ny razanao ny raketan'ny fitiavan'i Jehovah ka ny fidy anareo zanany mandimby azy izy mihoatra no ny firenena rehetra tahaka ny amin'izao anio izao. Ireo andinindroa ireo dia azo ampitaina amintsika fiangonana ny fahalebiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra ka milaza hoe Andriamanitra dia tompony izao rehetra izao, izay rehetra diavy ny tongotsika ety an-tany, izay jereny ny masitsika ny mety ho raisy ny tanantsika, fa izay rehetra ao amin'ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra, tompony izao rehetra izao ary mifehy izao rehetra izao Andriamanitra. Tsy voafetra ny toerana izy
ny tany zay rehetra eo aminy ny lanitra zay rehetra eo aminy lanitry ny lanitra tsy voafetra ny fotoana izy ny fidy ny razana sy ny taranaka mandraky tian'izao tsy voafetra ny trangan-javatra izy izany ilay fahalebiazany fiandrianan'Andriamanitra lazainy eto amin'ny 9:20 sy ny 5:10 voafehin'Andriamanitra izao tontolo izao ny tany zay rehetra eo aminy trangan-javatra rehetra eto ambonin'ny tany na rahoviana naiza ary voafehin'Andriamanitra ny lanitra sy ny lanitry ny lanitra mitsidika ny taona 520 ny retsika amin'ny fampitam-baovao dia ny hoe mitady izay lalana ialana antanindrazana ny mponina ty Afrika ohatra ny ao Mozambika satria mikorotana vokatry ny tsy fifanarahana amin'ny voka-pifidianana ny firenena dia mitsoponenana izy miampita kely ao akaiky ao efa sahirana ny firenena manodidina fa tsy ombitsomy ny toerana tokony andraisan'ireny mpitsoponenana ireny maro koa ny zanaky ny firenena afrikana no mitady hiampita hiala eo an-tanindrazana satria mafy ny fantrana aty amintsika fa naiza na inona zava-mitranga dia voafehin'Andriamanitra zany azy ny tany sy izay rehetra eo aminy ny lanitra ny lanitra tsy voafe ny fifindramonina tsy voafe ny fikisahana kely mitady izay alofana any amin'ny toeran-kafa ary koa raha mitsidika ny taona dia mbola retsika ihany tsy tafajanona tany amin'ny 420 sy ny taona lasa rehetra ny tsy fandriampahalemana mbola misy ny firenena rava no ny ady misy ny firenena ahafatesana olona anarivorivo ny tonga hatramin'ny anariny no ny ady misy ny firenena mizaka ny vokatry ny loza voajanahary ka mitady izay ahafahana manorina indray ny trano fonenany izay rava izany no retsika raha vao mitsidika ny taona fa voafehin'Andriamanitra zany tsy voafe ny loza voajanahary ho antsika olombelona tsy voafe ny ady eto amin'izao tontolo izao fa voafehin'Andriamanitra lay tompony lanitry ny lanitra ny tany zay rehetra eo aminy zany teto Madagasikara dia nampiadiny ny hevitra tsy ny fankahazo ny mpanaraka ny vaovao indrindra tany amin'ny tambajotra tany hevitra tsy ny fankahazo nampiady ny malagasy ny fiangonana izay mety ho mpanenjika azy anaty fanankisosiny dia ny fampikororoka teo koa isika no ny vaovao marina ampahany izay mitsopotsopontsika tetsyteroa zany ny zavatra ny tranga raha vao tonga ny taona vaovao tsy voafe ny tambazotra fa voafehin'Andriamanitra zany satria anazy ny tany sy izay rehetra eo aminy dia atao hoe mitsika mitsika ny taremarika 4,000 milaza ny vidim-bary eny an-tsena aza atao hoe mivandravandra mampatahotra ny aotra 4 manaraka ny taremarika 4 hoe 4,000 ny vidim-bary zao latsaka kely mbola tsy mihoatra aloha mitsika mitsika zany taremarika zany aza atao hoe mivandravandra mampatahotra fa voafehin'Andriamanitra zany raha hoy ny tompon'andraikitra ara-panjakana ezaka izahay ifehany io teo amin'ny roa tokom-bolana lasa teo fa tsy voafe zany fa voafehin'Andriamanitra amin'ny fahalebiazany fiandrianany zany riavana ary mila matoky an'izany isika raha tsy zany dia tonga foana aty am-piangonana amin'izao 5 janoary zao mila matoky an'Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianany isika fa raha izay ny mombamomba an'Andriamanitra ny fombany sy ny nataony inona ary no andrasana amintsika eo amin'ny 9:40 vokatra izany dia hoy ny soratra masina manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy koa forao ny fonareo fa aza mafiatoka intsony raha lazaina amin'ny fomba hafa dia atao hoe mba endry amin'izay
mba endry amin'izay fa izany no Andriamanitra atontsika ivavahantsika isaky ny fotoana izay atongavantsika tia amin'ny fiangonana na ny atokantrano amin'ny fivavahana isan'andro. Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianany mba endry amin'izay ka forao ny fonao, izany hoe amasino ny tenanao, mandiny tsara ka evero izay zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra mbola nizoranao hatreto ary manomboka izao satria lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra amasino ny tenanao, forao ny fonao, aza mafiatoka intsony amasino ny tenanao ary ankatoavy ny tenin'Andriamanitra. Izany no andrasan'Andriamanitra amintsika, izy ilay tompony lanitra sy ny lanitry ny lanitra ary ny tany sy izay rehetra eo aminy, mba endry amin'izay hanao voady isika mba ho taona ahatsapahantsika ny fitiavan'Andriamanitra ny fidy antsika ho kristianina ity taona ity. Amakivaky ny taona sika dia ho tsaroantsika mandrakariva hoe ny fidy tamin'ny fitiavan'Andriamanitra, ny fidy ny raiko izy, ny fidy ny dadabeako izy, ny fidy ny dadany dadabe izy, ary za koa mbola ny fidiny ho kristianina. Tsapako ny fitiavan'Andriamanitra na mety ho sarotra aza ny fiainana lalovako, na mety hisosamorako azy. Tia Andriamanitra. Anao voady sika ho taona ny fahamasinana ity taona 520 ity, ka andazantsika ireo fiainana tahaka ny an'ny fariseo tao lapaty ao anatintsika. Efa manisa moa isika amin'ilay Matthieu dia tokony anaitrantsika ny hoe lozanareo indimy ao amin'ny filazana hoe lozanareo, fa mba tsy hiaran'izany isika dia ndeha hanao voady ho taona ny fahamasinana ity taona 520 ity, ary mba ho taona ny fankatoavana, atombohy amin'ny fankatoavana n'Andriamanitra ny fiainantsika fiangonana. Izany no mitarika fahaizantsika mankatoa sy manaja ny ray aman-dreny na eo anivon'ny fiarahamonina na eo anivon'ny fiangonana indrindra ary any amin'ny fianakaviana sy ny isa-tokantrano. Ny olona mahay mankatoa an'Andriamanitra mamaly ny antso eo amin'ny Deutéronomie 10:12 sy 13 no azo antoka ay ifanady hankatoa ny ray aman-dreny ara-piarahamonina, ara-piangonana, ara-pianakaviana. Tanterao zany voady zany ry havana. Ny faharoa izay manambara ny fahalebiazan'Andriamanitra eto amin'ity perikopa ity dia ny Deutéronomie 10:17 sy ny 20. Izao ny vakin'izany amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Jehovah Andriamanitrareo no Andriamanitra avo indrindra sy tompon'ny tompo, Andriamanitra lehibe sy mahery ary mahatahotra, izay tsy mizatavan'olona na mandray kolikoly, manome rary ny kamboty sy ny mpitondra teny izy, sady tia ny vahiny ka no manome azy hanina sy fitafiana. Ery amin'ny vodopejy dia dikany hoe Andriamanitra alehibe, ny Andriamanitra akely, Andriamanitra ny Andriamanitra, izay le hoe avo indrindra. Ny fahalebiaza ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ireo andininy 17 sy 20 no vakiana teo dia tondrona amin'ny hoe ananan'Andriamanitra fahefana ny tontolo ara-pana rehetra. Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra izy, Andriamanitra avo indrindra izy. Tsy ny tontolo nenantsika ny tany izay rehetra eo amin'ny any, tsy ny lanitra ihany no anan'Andriamanitra fahefana ka anehoany ny fahalebiazan'ny fiandrianany, fa ny tontolo ara-pana rehetra dia anehoan'Andriamanitra ny fiandrianany eo ambany fahefany ary ampitahorony. Izay ilay Andriamanitra hivavahantsika. Tsy izany ihany, fa lehibe amin'ny fiandrianany izy ka feheziny amin'ny rariny sy ny hitsiny izao fiarahamonina misy atsika izao. Feheziny amin'ny rariny sy ny hitsiny izao fiarahamonina misy atsika izao. Tsy misy fiangarana na iray azy. Voafehany koa ny vola, tsy voavidy vola Andriamanitra,
ary tompony fiahina ny fiainatsika izy manome ny fitafiana manome ny hanina izy ireo no fanambarana ny fahalebiazan'Andriamanitra ato amin'reto andininy 17 sy 19 ireto ny fampietreretana riavana dia ny hoe tena fehezin'Andriamanitra ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ve ny fiainatsika voalohany raha vao mitranga ny olana dia veritsika fa vola ny vahaolana amin'ny zavatra rehetra misy marary vola misy miditra fitsarana amidio ny fananana vola misy olana tahaka izao vola ny vahaolana ary indray ampirisihana mihitsy sika ny amin'ny hoe fatokisatena esory ihany ny fatokinan'Andriamanitra hoy ny fampianarana fafy eny amin'ny fiarahamonina manomboka amin'ny fakanao sary manokana matokony tena ko fa io ny atsarako asena ny mitongilana kely nga dia tsy ho tsara mihitsy raha tsy mitongilana kely matokian'Andriamanitra ilay tsara sady mpanao ny tsara dia tsy mila ninikory ianao alefetseroa izany izay raha mipozy tsia efa matoky an'Andriamanitra tsara sady mpanao ny tsara ianao dia izay ny zava-dehibe tena fehezan'Andriamanitra ilay Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra ve ny fiainatsika maro no hoe trotraky ny asa nandritra ny herinandro ka dia mampandroso ny fandrarana amin'ny fisakafoana mamonjy toeram-pisakafoana rehefa zoma ariva sa alina inona ny filazanareo azy nareo no miteny amin'izany lasa tempoly tsy fohitsika na tsy fohinareo zatra manao izany andaniana vola mankarena ireny toerana ireny natakalo ny fiangonana izany tsy vita intsony ny adidy aty amin'ny fiangonana satria natotona ny amin'ny fiaraha-misakafo na fiaraha-milalao manalazoma ny vola navela teo Andriamanitra mbola misy koa no hoe fahiratan-tsaina artifisialy izay mampahazo ny fakapanahan'ny olona no hoe manambaka an'Andriamanitra mihitsy ty zavatra ity anontaniana izy dia miteny ahoana ny ohatran'izao fa manana olana araky ny eny amin'ny fitsarana mitatatateo izy na valiany antsoratra eo ianao ahoana ny ohatran'izao fa ohatra mararirary ny kiboko dia hoy ny olona koa tehiteny hoe kelikely dia tsy ilaina tsony dokotera kelikely dia tsy ilaina tsony mpisolo vavy efa vitany fahiratan-tsaina artifisialy ny zavatra rehetra ary indrindra to tsy ilain'Andriamanitra manambaka an'Andriamanitra ireny lazaina fa fahombiazany zanak'olombelona eo amin'ny fikaroana ireny riavana malala rehetra ao amin'ny tompo mife ny tontolo ara-panahy ho Andriamanitra fa tsy ny tontolo mpiainatsika ara-nofy ihany mife ny tontolo ara-panahy ho Andriamanitra izy no Andriamanitra ny Andriamanitra inona no ataonao mandinika ianao dia anapa-kevitra ary andray safidy tsy azo ozongozonina manomboka ity taona 520 ity na dia maro aza ny foto-kevitra sy ny fampianarana mitady hanozongozana ny finonao hanapa-kevitra indray maky ary tsy ho azo hovaina intsony ianao fa ilay Andriamanitra tena izy ilay Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianany no hotompoinao ilay Andriamanitra izay tsy mizatavan'olona tsy mandray kolikoly no hotompoinao sy arahanao ilay Andriamanitra mitsonjo ny mpikambody sy ny mpitondra tena manome ny hanina sy ny fitafiana no atononao lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra riavana tiantsika izy tsy voafetra ny toerana na ny zava-mitranga na ny fotoana ny fitiavany antsika maneho ny fiandrianana izy amin'ny fifehezana ny toe-javatra rehetra mitranga na eo amin'ny ankonanao na eto an-tanindrazantsika hatrany ampitan-dranomasina izay misy zanantsika maro melipatrana manerana izao tontolo izao lehibe ny fiandrianan'Andriamanitra mahery izy ary tsy misy fanavakavahana tsy mandray kolikoly
mia ny mila vonjy indrindra koa izy enganeryavana ho velo toky sy fanantenana isika amakivaky ny taona 520 maka amin'ny mandrakizay zay aza atonoiny fa tsy mijanona amin'izay fepotona eritreretintsika ny fiainana fa mandrakizay eo amin'ny fahalalana fa Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianany ny Andriamanitra ivavahantsika ombantsika ny lay andrian'ny fiadanana amen.